Seigneur, nous avons foi que tu nous écoutes en ce moment, que tu entends nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, que tu assistes dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, que tu es près de chacun de nous, ici en ce lieu, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour cette merveilleuse présence ici en ce lieu, Seigneur Jésus. Même pas une minute, Seigneur Jésus, sera perdue, parce que tu es en ce lieu, Seigneur Jésus, et tu vas agir ici, Seigneur. Ne sera perdu. Jésus est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Souffle l'Esprit de Dieu, ranime le feu. Jésus est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. J'entends son passe minute ne sera perdue. La minute ne sera cachée. Jésus est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Souffle l'Esprit de Dieu, fais jaillir ton feu. Jésus est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Pas une minute ne sera perdue. Pas une minute ne sera cachée. Jésus est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Sous les états de Dieu, fais jaillir ton feu. Jésus est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Oh oui, tu es là, Seigneur. Tu agis dans nos cœurs. Fais ce que tu veux. Et prends ta place. D'une minute sera perdue. Jésus est dans ce lieu. J'entends tout ensemble. Jésus est dans ce lieu. Oui, souffle l'Esprit de Dieu. De Dieu. Fais jaillir ton feu. Jésus est dans ce lieu. Oui, Jésus est dans ce lieu. Pas une minute ne sera perdue. Une minute ne sera perdue. Jésus est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Sous l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Fais jaillir ton feu. Jésus est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Alléluia. Oh, merci Jésus-Christ pour ta merveilleuse présence. Alléluia. Nous ne sommes rien sans ta présence, Seigneur Jésus. Merci parce que tu vas nous faire voir ta gloire encore en ce lieu. Alléluia. Oh, je ne suis rien sans ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, ce que je veux, c'est tout de toi. C'est tout de toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, nous ne sommes rien sans toi. Hey. Je ne suis rien sans ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce que je veux, c'est tout de toi. Ce que je veux, c'est tout de toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
ce lieu, Seigneur, aujourd'hui. Nous voulons être fondés sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous imparfaits, Seigneur, en ce lieu. Mais merci de toujours nous aimer, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole, Seigneur, dit que ceux qui viennent à toi, ceux qui écoutent ta parole et le mettent en pratique, est tel un homme qui a creusé profondément et a bâti une maison sur un rocher. Seigneur Jésus-Christ, tu nous vois aujourd'hui, Père éternel. Seigneur, enseigne-nous, Père, à avoir soif de ta parole, être des filles et des fils, Seigneur, qui a soif de ta parole, qui aiment ta présence, Seigneur Jésus-Christ. En tout temps, Seigneur, nous voulons être fondés sur toi. Peu importe la tempête, peu importe les inondations, Seigneur Jésus-Christ, tant que nous avons fondé nos vies sur toi seul, Seigneur, rien ne peut nous arrêter. Nous voulons avancer vers toi, Seigneur Jésus-Christ, être fondés sur toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que tu sois le centre de nos vies. Nous voulons que tu sois tout, Seigneur Jésus-Christ. Prends ta place, Seigneur, dans nos vies. Fais ce que tu veux, Seigneur. Tu es notre seule fondation, Seigneur. Seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Seule fondation, le rocher de ma vie, conduit, car j'ai mis ma foi ne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Obstacles de la vie, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes fondés sur toi, Père. Tu es notre rocher. Nous acceptons, Seigneur, d'être fondés sur toi, Père éternel. Seigneur, donne-nous cette soif, ce cœur, Seigneur Jésus, qui aime être dans ta présence, qui aime ta parole, Seigneur, en tout temps, qui garde toujours une communion avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons le vivre, d'être fondés sur toi seul, Seigneur Jésus. Sur ma vie, j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Nous ne tremblerons plus, Seigneur, parce que tu es là. Vent, la pluie,
suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur Nous ne toi. tremblerons pas parce que nous sommes fondés sur toi, Je Seigneur. ne tremblerai pas. J'ai Car je suis bâti ma vie sur toi. Sur toi. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes prêts, Père, à tout ce qui arrivera, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es notre rocher, Seigneur, sur lequel nous nous appuyons. Et nous savons que tu seras toujours là en tout temps, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Nous voulons juste, Seigneur Jésus, rester à tes côtés, peu importe le temps, peu importe l'avenir qui nous attend. Oh, à quel point tu l'aimes et à quel point il en est digne de ta louange aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon rocher, tu es notre rocher, Seigneur, sur lequel nous nous appuyons, Seigneur Jésus, en tout temps, chaque jour. Dans toutes les épreuves que nous passons, Seigneur, nous garderons les yeux rivés sur toi, parce que nous savons que tu es notre secours, tu es notre appui, Seigneur Jésus. Nous ne tremblerons pas, Seigneur Jésus, devant les défis, devant les obstacles, parce que tu es là, Jésus. Alléluia. Oh, le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Chantons, nous ne tremblerons pas. Je fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Oui, joli Seigneur, nous voulons nous des fonder sur ta parole, cieux. Seigneur Jésus. Il ne me laissera jamais, Jamais, il ne faillira jamais, notre Dieu ne il ne faillira jamais. faillira jamais. Alléluia, Jésus-Christ. Tu sais, Seigneur Jésus, tu es trop merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es trop merveilleux, Papa. Nous sommes tes enfants et je pense que nous tous ici, nous ressentons, Seigneur, cet amour que tu as pour nous chaque jour. Lorsqu'on tombe, Seigneur, tu nous relèves. Même, Seigneur, dans les moments de joie, tu ris avec nous. Dans les moments de tristesse, Seigneur, tu nous fais un câlin, tu nous tiens près de toi, Seigneur Jésus-Christ, et tu nous laisses jamais seuls, Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Seigneur, chacun de nous ici, nous tous ici, Seigneur, nous voulons tout te donner, Seigneur. Tout te donner, Père, parce qu'on te fait confiance. Tout te donner, Seigneur Jésus. Parce que tu es celui qui sera toujours là. Et personne ne nous aimera comme tu nous aimes, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, que nous avons de l'espérance en toi. Nous savons que si un jour on quitte ce monde éphémère, Seigneur Jésus, on sera avec toi là-haut, Seigneur. Et c'est notre joie, c'est notre motivation dans toutes choses qu'on fait, Seigneur Jésus. Peu importe les épreuves, Seigneur Jésus, nous savons que Jésus est là. Est-ce que quelqu'un est conscient de ça aujourd'hui? Prie le Seigneur et dis-lui juste: Seigneur, j'ai hâte d'être avec toi là-haut. J'ai hâte, Seigneur Jésus-Christ, d'être toi là-haut. Avec toi, Seigneur Jésus, à tes côtés. De rire, Seigneur Jésus, de sentir cette paix avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, même si nous ne sommes pas encore là-haut, Seigneur, même sur cette terre, Seigneur, même sur notre vie sur terre, Seigneur, nous voulons déjà ressentir, Seigneur Jésus, ce que tu nous as préparé, Seigneur, là-haut. Parce que nous voyons déjà, Seigneur, notre destinée au-delà. Parce que nous savons que nous serons avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te donnons tout, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui. Nous laissons tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Les choses qui peuvent nous déranger dans nos vies, notre avenir, nous voulons tous le laisser, Seigneur Jésus, à tes pieds. Nous savons que tu as déjà tout porté pour nous, Seigneur Jésus. Alors nous voulons juste te faire confiance, Seigneur. Tu as sacrifié ta vie à la croix pour nous,
Seigneur Jésus, tu as déjà tout accompli. Tout accompli, Seigneur, nous n'avons plus à avoir peur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de nos cœurs, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. Nous sommes à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Chantons tout ensemble. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Et nos cœurs sont à toi, Jésus. Mon cœur est à toi, Tout à toi. je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur est pour toi, Seigneur. Ce que j'ai de meilleur, C'est pour toi, Jésus. tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Est-ce qu'on peut chanter ça de tout notre cœur aujourd'hui? Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, prends tout de moi. Prends mon âme, prends mon cœur. Nous te donnons tout, Seigneur. Je te donne tout. Oh, prends nos vies, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Nos cœurs sont à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oui, nos cœurs t'appartiennent. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oui, ma vie est à toi, Jésus. Ma vie est à toi. Tout à toi. Et mon foyer est à toi. Mon foyer est à toi. Tout à toi. L'avenir est à toi, Jésus. Mon avenir est à toi. Tout à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci pour la joie là-haut qu'on va vivre bientôt, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne tremblerons pas, Seigneur, dans cette vie, Seigneur, qui est juste éphémère. Parce que nous savons déjà que tu es avec nous et que tu nous as préparé une merveilleuse vie là-haut, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons fort pour le Seigneur.
Alléluia. Acclamons fort pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux, très très heureux ici aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis très heureuse et très heureux d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Demande à ton voisin, on est d'accord, hein? Les meilleurs moments, c'est dans la présence de Dieu. Hein? On est d'accord, on va chanter ce chant. N'aie pas peur de danser. C'est pour Dieu qu'on fait les choses, d'accord? Alléluia. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Mes meilleurs moments sont avec toi. C'est ta présence qui fait ma joie. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont nous avons besoin est Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin est tes louanges à jamais. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai tes louanges. oui, je danserai dans ta présence, Jésus. Je danserai dans ta présence. Oui, je danserai dans ta présence. Je danserai. Je danserai. Oui, je danserai On dans va ta prendre quelques secondes pour danser pour Jésus. Vers comme tout là, quelle chanson de Val, c'est et à droite, et à gauche, et à droite, et à gauche. Et il y a la commande à quelle chanson? Hey, 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 hey. Mes meilleurs moments sont avec toi. Oui, c'est toi qui fais ma joie. C'est ta présence qui fait ma joie. Oui, tes louanges, toujours je chanterai. Tes louanges toujours je chanterai. Les meilleurs moments sont avec toi. C'est ta présence qui fait ma joie. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Et je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai tes louanges à oui, jamais. je danserai dans ta présence. Oui, je danserai dans ta présence. Oui, je danserai dans ta présence. Je danserai. Je danserai. Oui, je danserai dans ta présence. Alléluia, acclamons fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il en est tellement digne. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ouh, il fait vraiment chaud. Hein? La présence de Dieu, c'est trop merveilleux, tellement on a chaud. Alléluia. On va accueillir le prochain serviteur. Le prochain serviteur de Dieu pour poursuivre le culte. Haleluya. Makasitraka amin'ny mpitevitsy. Tehaka mafy be ho an'i Jesosy ho an'izy ireo. Mbola hijanona ao anaty fanotronantsika. Hiara hivavaka isika tompoko. Tsara ny loatra ianao. Tena tsara ny loatra. Ny fanatrehanao, ny fanotronanao. Misaotra indrindra ny tondranay teto. Eninay hoe nahazo anjara sahady izahay. Afa-po sahady ny amin'ny fitiavana. Eninay sahady
fa tsy irery zahay tonga eto, tsy hoe hivorivory fotsiny fampijerijery, fa le Andriamanitra velona no nitondra anay niaraka teto. Mideranao zahay, mankalaza anao zahay, mame voninahitra tena hoe tsy ampy ny teny entinay hanambarana ny fahatsaranao, fa tsara loatra ianao ary tsisy tsara mihoatra anao. Tena hoe tsy apesipeseny ny famindraponao sy ny fahalebiazanao. Migioka an'izany zahay, tena migioka araka ny hira izay nandrenesanay teo hoe ny fanatrehanao, ny présenceanao no mitondra soa. Tena faly zahay, tena faly. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra fanahy masonao tondra anay tanketo. Misaotra ny amin'ny toerana tsy hoe automatika nahitana zalla, fa tena enao na metoerana manay. Makasitraka, tianao loatra zahay, ataovy enay hoe tianao loatra zahay. Izany ny antony le samedi après-midi, fotoana hifanaovanao aminay, fotoana hifankazaranao aminay, fotoana hanamboaranao anay, fotoana hitafatafanao aminay. Tsara loatra, tsara enao. Alleluia. Misaotra Jesosy. Amen. Amaky ny teny soratra masina tsika izay hitantsika ao amin'ny Luka 5:1 Luc 6 verset 45. Izay no vakitika ny avy eo vakitika ny teny hafa. Luc 6 verset 45 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa amin'ny habeany ao am-pony no hitenena ny vavany. Manaraka toriteny toko 5:1 Ecclésiaste chapitre 5 verset 1. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aza aingam-bava ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao, fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao ety an-tany, ka aoka ho vitsy ny teninao. Amen. Farany sisa. Proverbe 25 verset 9. Proverbe 25 verset 9. Miady ihany ny adinao amin'ny namanao, kanefa aza aseho izay tsy tiany sasany ho lazaina. En français izy manao hoe défends ta cause contre ton prochain, mais ne dévoile pas les secrets des autres. Amen. Amen. Androantsika dia ampianarin'i Jesosy hitandrina ny vavatsika, ny tenitsika. Za koa miara-mianatra amintsika fa tsy hoe ny tokoa izany be teniteny eo nefa fa isika hiaraka hianatra. Ampianarantsika voalohany indrindra ny fahaizana miresaka. Isika mieritreritra hoe tsy fahotana ny miteny miresaka. Raha nanaraka ny intercession antsika teo dia niteny mihitsy ny taty Priska le resaka hoe iniquité sy diable nazavainy teo. Mba fantatritsika ve fa
voalohan'ny fahotana indrindra dia ny teny a nanorenana fa ny teny koa mandrava ary io ny voalohany indrindra tena ampiasain'ny satana animbana zavatra be dia be ny teny. Androantsika dia hianatra tena homendrika natao hoe zanak'Andriamanitra. Tsika mantsy mieritreritra hoe le fahotana ivelany ihany natao hoe fahotana, le hoe fokasigara le mantsy zany zao natao hoe ohatra kaiky satria reny zany hoe tena hita eny ivelany. Le mijangajanga koa ohatra hoe iny foana ny resahany eto, le jejojejo koa iny foana ny tenenina hoe rianina dia atraitianalina ty mihitsy ny akanjo mikibo mita daholo. Any zany maika be mihitsy ny olona rehetra na tsy mpivavaka arany dia milaza fa mpanoty izy satria fitafiany tena treto fotsiny sisa, ny akanjo ny eto fotsiny sisa. Nefa zao a tena fahotana mihoapapana dia izay mpahazo amin'ny mpivavaka rehetrarehetra dia ny vava. Jalo mihitsy ntsika amin'io teny tena teneko hoe ady isan'andro a, na eo amin'ny tokantrano a, na eo amin'ny mpivady a, na eo amin'ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, mpiaraka pasteur a, n'aiza n'aiza ady lehibe tena hoe fantsina kely balitiny kely fa ady goavana be manerana an'izao tontolo izao ny teny. Fa zao sika manana tombony satria manana fanahy masina. Tenen'ny Loka teto hoe ny olona tsara fanahy ozy izy a dia mamoaka ny tsara fa ao anatin'ny fony. Ohatra raha misy a eo nahitany, hitanareo aloha tsy hanao ohatra atsika sao dia miteniteny foana eto fa zao aloha tantarany Abigay sy Davida ny resantsika. Iny zao no ohatra akaiky indrindra ahafahantsika mijery hoe aiza ny position atsika, fa tsy hoe position an-dranona indray zany asiany zany fa isika aloha io fitaratra io voalohany. Raha nandeha Davida nakeo any Nabala mba hanao négociation satria nona izy miaraka tamin'ny ekipany dia fantatsika fa rehefa le teny teo hoe rehefa ratsy ozy izy nao anatin'ny fon'olona dia ny zavatra voaka ny vavany ratsy daholo. Dia inona navaly Nabala tamin'ny Davida nangataka négociation ohatra antsika ihany ange hoe mba memofa raha mba manana ianao fanao izay. Dia inona ny teniny alikan'langa za tonga dia hitanao tsisy mangataka voatamaina ozy ny gasy fa raha fa mba mangataka aloha dia lasy zao e a fa niny Nabala tonga dia pampampa tonga dia hitanareo na tonga ny Davida le tsara fanetonina anjely teo a lasa tsangana koa ny azy ny tandrony noho ny teny Nabala ary tonga izy dia nanao plan mihitsy hoe divako io aringako io satria teny izy izay teny izay a mila amboaritsika izay mba hatonga ny ao atokantrano indrindraindrindra eo aloha tonga dia tokantrano resahako e na aminay mivady ara dia rehefa tsy mitandrina izay a tonga dia ratra mivalina ary ny tena manarina ny sarotra be raha tsy misy fanahy dia ino manana vady tsara fanahy Nabala Abigay. Tiako be mihitsy ny zavatra raha iny hoe nasaha aloha voalohany indrindra Abigay nanao arrangement le plan ny Davida tena hoe hiady andringana anapotika tanteraka nanjary lasa niova mihitsy le sarisarym-pianana sy le tao anatin'ny saina rehefa naindresaka Abigay nandamina situation teny iny fanamboarana situation androantsika aiza ho aiza ny position atsika
rehefa le misy olona tonga avy eo aminao manambara ny fahavoazana ohatra hoe zay nge rehetra ka zao dia zao dia nisy an'izao dia le tonga dia mandatsandatsa tsy efa nilazanao ve za fa ianao efa tenenina foana tsy efa nitenanao fa tsy mazima jerety ianao ty le olona efa mitaraina mafy amin'ny manjoa azy mbola totofanao faharatrana indray zany hoe couteau sur le plaid ndraindraytsika ohatr'izany tsy tonga saintsika hoe marary ane olona io dia le olona efa mitondra an'le aretiny eo aminao mbola tonga indray ianao amin'ny marteau sy ny fantsika levolefonao izy fa i Abigail tondra ny Davida moramora dia ahoana izy azafady ozy izy adala loatra vady inona no azoko atao aminao ahoana alao izy fa anamboarako mofonareo avoakako avy aty miaraka amin'ny hitanareo au lieu de hoe za ngany niantoka amin'ny mofonareo zany nisy mofona apetrakareo aty zany angetsiky ohatrany hoe ianao koa zany dia misahirana fa nefan'izao lefa fo ao anatisika rehefa tsara fanahy dia manoka teny tsara dia izay fotsiny référence rehefa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra dia teny tsara zay fa rehefa antsika zay miteniteny foana dia aleoloha manao remise en cause kely sao dia sanatria Jesosy taona sao dia iny tsy idirako any an-danitra mba nanompo any teto an-tany mba tonga teto foana ihany tsika mba mifadiana daholo izy le mpanan-karena ny zavatra rehetra nefa nalahelo ny ala teo amin'i Jesosy satria ny zavatra tsy fona tao dia aleontsika hianatra hiteny zay dia faharoa izay tena loza anankiray koa créer fahotana dia ny tsy fahaizana mitana vava ahoana ozy ny tao amin'ny bolana teo ne dévoile pas les secrets des autres alaloha meme ndaloha meme io arakaraky ny ben'ny taona ny tsy aizana mitazana vava misy efatra izay ao an-trano fa rehefa mitena grâce aho hoe ne dis à personne tena lazaiko anareo fa napoerinao amin'ny vato ary ny vavan'ny zanako iny tsy hiteny izy fandana nge anytany io mamanay rehefa mitena hoe mama aza mitenitena an'ity mihitsy fa misy ohatro as miatsy izy ranona efa endriva efa ianona hono manao an'izao aloaloha tsika mba samy mba me sady manongonoko teny eto e dia ny tena zava-doza ny ato am-piangonana za zany mbola entre mamanay sy rahavaviny fa isika ato efa lazaina aza tenitenenina aloha ohatrany hoe vomaika amin'ny tena anazy hoe andana oreto zanak'Andriamanitra tsika nafantarana hoe matotra ra-panany ny olona ray mahatana vava anisan'ny mampiady be indrindra tsy fahaizana mitazo azy za zao lazaiko anareo fa nisy fotoana tena naratra amin'izany tena hoe niteny tamin'ny olona hoe aloha mba entratsika fa dia gaga fa ny olona ray manontolo nalala daholo fa aloha rehetritsika mba olona matotra e aloha mba mahay mampikombo mba misy fotoana nge reto ohatrany kitihany dia volontsika koa ianao hiresaka e dia mifanafodiny iny dia izao aloha mivavaka vo miresaka manao fiambenana tsara indrindra dia tena hoe vavaka hoe Jesosy hiresaka dia tena jereo mivavaka nafinaritra anahy dia izao pasteur Andry miresaka aminahy dia ozy izy za le teo ozy izy rehefa hiresaka zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra tapaka ny conversation anay satria manino vavaka izy alohan'ny hiresaka na any am-piasany io na aminary izy misy fotoana izy mizavatra chérie mizavatra ohatrao fa tena hoe Jesosy mitazona ny vavany tsy tena le satria mety tonga dia maratra fa
allo rehefa mba hoe tsy mahazo lesahana reto a na dia tsisy dikana enaro e ndeo samy mianatra tsika zany mianatra tsika ohatrany ohatrany hoe izay vady zao ny namako zao lasa izy nataoko meilleur ami satria fatako izy fa tsy tenitena fa aleo mba mianatra tsika mba ikombabo tena hoe aleo rehefa hoe secret-an'olona dia aza miteny na miady ary na reo matetika matsy rehefa miady ka mila ranodrano manadio fo dia lasa miantso an'ilay olona nyteneny hoe aza mitenitena ny ranona mihitsy iny mihitsy ny antsoinao rehefa avy eo mba fantatry indrindra moa fa zao nge teneny momba aleo reto hiala amin'izay ka andeo indrindra fa tsika vehivavy andeo hiala amin'izay ary rehefa mihoana dia aleo tsy miteny ratsy momba n'lay olona tsony e aleo lay tsara ny mba resahany hoe tsara be mihitsy reto ny zavatra ndresahan'ny pasteur Nava aleo mba zavatra tsara ny resahany fa iny foana matetika mahatonga antsika simba rehefa tady izy resaka ratsiratsy dia aleo tonga dia akombona vava dia ndeo hisotro kafe reto hianatra an'izay tsika mandroso tompoko tehaka ho an'i Jesosy misy toerana malalaka tsy aloha mandroso tompoko mandro dia hitanareo alohantsika hianatra an'izay na hitanareo na any am-piasana arany mety hoe tsisy idiranay ao an-trano lay izy fa rehefa mba hoe secret anareo samy ao am-piasana dia aza resahany mba mianatra tsika tena zanak'Andriamanitra feno fahamatorana zany farany sisa aza aingam-bava ary aza malaiky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao fa Andriamanitra dia any an-danitra Andriamanitra tsy azo anafenana reto tsy azo izy aza mieritreritra hoe tsy hitan'Andriamanitra fa hitany foana na ny fontsika range hitany za zao teo le tsika nidera teo dia miva dia gagabe fa navoaka ny taty ambile zavatra ao anaty vavaka izany hoe hitan'Andriamanitra ny ao anaty fotsika dia le aingam-piteny zao ny Amerikana hono tena toetra tsara ny Amerikana dia zao rehefa misy zavatra anontaniana dia tsy mamaly eo dia eo izy na hoe eny na tsy fa miandry izy aloha miandry kely dia rehefa misy décision na misy zavatra anontaniana hoe misy an'izao olo dia aleoloha tsy mamaly aza aingam-piteny ozy izy fa fahendrena reto zany aleoloha mody miainoaino hoe ay ok ohatra zao hoe misy salina hony ary ohatra dia aza tonga dia miteny hevitra ao alohany fa diniolo ilay izy hoe ahoana moa za dia aleoloha mba mijerisaka kely amin'ny fanahy masina hoe ahoana ny hevitra ao fa tena aleontsika hianatra hiaraka amin'ny fanahy masina mihitsy amin'ity taon'ity tena hoe miaraka ohatra zao tenena atao je te donne tout tu appartiens tout dia ataovy marina ny tenina amin'ny fiainanao hoe tena amin'ny fanahy masina ndresahako hoe io mianjaanja aminao tsy haiko ity Jesosy tia mbola tezitra be tia mbola misy aloha any mifampiresaka fa aza mbola explore aza voaka amin'ny vavanao aloha zavatra tokony tsy tenenina zany hianatra tsika zay voninahitra n'Andriamanitra hiara hivavaka isika Andriamanitra teny voalohany ho tenenina dia mifona tompoko izay ireo efa nanao an'izany daholo efa nandeha ny fosafosa efa nandeha ny tsaratsara efa fandratra efa tsy natana secret efa aingam-piteny Jesosy fantatra efa mpamindra foina fantatray fa tianao izay esory ao
Alléluia. Ho dia vavatsika ty. Ry Andriamanitra rainay eo. Raha inay masina sy tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ilay lehibe indrindra. Tontolo zavatra rehetra. Nanomenay indray koa izao fotoana izao. Ary be dia be ny zavatra miforononao atanteraka ity fotoana androany ity ho anay. Ary solozika mandeha koa misafo sy mihety izay siraray avy. Fanasoanao izay tonga eto satria manakambara amin'ny siraray avy ilaina. Tiavaka Jesosy sitraponao tianao ambara amin'ny vahoakanao mba aminay siraray avy lovo teny eto inaranao Jesosy. Amen. Alléluia. Misaotra Jesosy ny amintsika siraray avy. Dia misaotra Jesosy dia vatok ilay teo iny. Androantsika hiresaka ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Misy moa fomba teny sy teneny koa izy fa samy manao fomba fiteny sasany manao hoe Allahu Akbar. Fa ny antsika Dieu est grand. Dia za zany tsy haiko fa mba ohatrany hoe filinina men'Andriamanitra anahy zany ny makafy ny tontolo ataon'Andriamanitra. Dia anomezana inspiration anao foana zany io dia tena hifaliako indrindra zaraiko aminareo fa tena lasa misy fiainana hafa misy zany rehefa nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainako izay akafizo daholo zavatra hitanao fa tena lasa manana fiainana. Secours ny rehefa naraka an Jesosy sika dia tsy hoe ny situation am-piainana ny voatery miova fa ny fandraisantsika ny fiainana no teraka fiadanana ao anatsika siraray avy. Fahaizanao mandray hoe tsara rakazany zavatra ataon'Andriamanitra. Nahatonga ana sy ianao rehefa mivoaka eto tena hoe hitonga indray ny fitiavatsika n'Andriamanitra hoe tena enjana rangahy ianao tena sisy teny malaza ny fahalehibiazanao. Raha mijery an'ilay écran isika dia mahita ranomasina ohatrany hoe to vakansa zany sady ahoana ty 26 degré ty ohatra. Fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia sy milaza hoe eo amin'ny Job 38 andiny fahavalo ka hatramin'ny faha 1:10 vapiko aminareo anaran'i Jesosy. Ary iza ozy no nanao ny varavarana misakana ny ranomasina ary raha ny bosesika ny voaka avy tany am-boky izy. Raha nanao ny rahona ho fitafiny ao ary ny azipito ho foniny ary nandidy ny hofetrany sady nanisy hidy sy varavarana ka nanao hoe hatreto no azonao androsoana ka sy ohatra areto no ampisanonina ny fisavoakany onjana. Androany sika dia ifantoka bebe kokoa ny amin'ny resaka ranomasina fa maninona no nataon'Andriamanitra ny ranomasina ny betsaka indrindra noho ny tany ao anatin'ny planety Terre zany. Dia 70% plus de 70% ny planetisika zany ranomasina sy ny rano. Dia gaga ianao fa ahoana ary mahatonga an'izany dia efa maninona ary ny ranomasina ka Jesosy hoany. Za zany miresaka amin'ny Jesosy dia tena mba manao miresaka ohatra sika sena dia Jesosy io zany naiza misy dia tena mba fa ahoana Jesosy. Raha mandinika hoe ny tany boribory dia feno rano dia nefa ilay rano zany sy mitete zany avy zany io zany mba ao anatiko ao io miresaka amin'ny Jesosy dia zavazavainay io izy ohatrany hoe boule dia attirena gravité zany ny attiré an'ny rehetra rehetra dia sy plaqué amin'ny surface ny boule zany rehetra rehetra dia izay mahatonga an'ilay rano hoe sy very zany. Tena grave indray zany Jesosy
ianao any mahita an'izany io izy izy ka dinio izy izy a zavatra tsara hoe efa maninona ny ranomasina nataon'Andriamanitra betsaka diny satria ny ranomasina purifie zavatra be dia be ary voalaza fa ny ranomasina no stabiliser ny température eto tany fa raha sy ny rano en fait ny 90% ny hafanana tapé amin'ny tany zany absorbe ny ranomasina daholo. Io réchauffement climatique io zany ny ranomasina mitemporiser an'io zany mba sy ho afana loatra sika dia avy ao amin'ny ranomasina koa ny voan'ny ny oxygène zany afasika hoe mba tsara ny rivotra iainasika zany akoatrany hoe fahasaran'ny sira zay fandraisansika teto le mpandeha hoe purifier zavatra ny sira ino moa anaran'ireny sery le laoka maina reny na Maurice ino aloha le maintenant tsiro comme ino moa le boka boko tsara reny zany avy amin'le reny zany efa le sasika fa le tena hoe ranomasina tiany Jesosy ampiasaina sady izy tena mankafy an'io zany dia ranomasina no mamoaka no miabsorbe ny gaz carbonique zay manimba mandoto ny rivotra iainasika fa mamoaka ny rivotra sara dia 50% araka ny fanadiadiana dia 50% ny fahasaran'ny rivotra iainasika dia ny ranomasina no miantoko anazy dia inona ao anatin'ny ranomasina zany no mahatonga an'izany dia ohatrany eritreritra zany ianao hoe ahoana moa zany inonao le baleine mamoaka le iny fa zany mamoaka n'le oxygène sa ny isaky miaina ny trondro dia manao hoe bon ohatrany hoe mandefa zareo aikay misy an'izany atao hoe plancton zany anaty ranomasina mahafantatsika hoe iny zany plancton zany izy zarevako définition. Le plancton est l'ensemble des végétaux et animaux aquatiques qui dérivent auprès des courants généralement microscopiques ou de petite taille. Vous avez les algues, les méduses, les zavatra kely reny. Si hitantsika akory sady tsy afaka hozonoina akory reny ny caractéristique an'ireny reny ny tena miabsorbe indrindra ny carbone zay mandoto ny rivotra iainasika dia reny ny mamoaka ny oxygène be indrindra ao anatin'ny ranomasina io. Faharebazan'Andriamanitra zany dia nefany rehefa nyjerena zany caractéristique ny plancton io dia io zany sy mba mahay sy raha misy courant marin dia sy mba afaka manohatra izy io zany sy matanjaka tena hoe kely indrindra fidian'Andriamanitra asoana sy asoanao sika zany sy manana on s'en fout de plancton dia manady pasteur c'est pas alors fa raha sy miditra lalo loatra zany sika mandehana amin'ny lalilalina kokoa zao tompo dia sy ahita ianao sy azo loaka angeda be pirina ny azonao zany kaikaiky teo fa mandeha lalinao dia mahazo zavatra dia aoka hisokatra amin'ny maso azo tombony zany sika tena profite sika ny avancement ny teknolojia rehetrarehetra
fa sika miderin'andriamanitra hoe plus miavancé eo plus ahita ny fahalegazan'andriamanitra hoe enzana rangah andriamanitra enzana rangah tena enzana alleloia fa fantasika hoe iny zany plancton zany misy io a misy végétal io a dia misy animal dia plancton végétal hoany a constitue de dalgue dia iony a presque toute unicellulaire cellule ray zany io io karakara asika zasainao mavelona asika io makarakara ny fahasaran'ny rivotra ena asika io cellule ray satria andriamanitra ny namorona anazy dia afaka ampiasain'andriamanitra manao zavatra lehibe dia fandehany io a io zany mamelona reo no mamelona ny zavatra rehetra anaty ranomasina any trondro a reo sakafon'ny trondro zany fa dia misy ndray moa ny trondro lehibe mihinana ny trondro kely fa ny proportion a une tonne amin'ireo plancton kely reo ony a no manome 100 grammes na poisson dia eritreretintsika zany famoronan'andriamanitra ozy nareo hoe efa lasa lavitra koa ry paster zany mifoka miafina angambany fa zany zany no fahamarinany zany no fahamarinana fitiavan'andriamanitra anasy ianao hoe tena misy zavatra foronony sy hitanao maso dia nefany mitondra fiainana ho asika zao hitasika zao zany fiainana iaina asika zao io zany a avy amin'izany jesosy dia ahoana ny sy tiavanay ianao jesosy ahoana ny sy tiavanay ianao jesosy ahoana ny sanekenay a dia any amin'ny aza moa dia tenin'andriamanitra zay fa valy re anay tazao je zay ianao a jesosy any amin'ny marque 2 a adiny fatelo amby folo a dia misy an'izao tena zao ary lasa nandeha tena amorony ranomasina indray jesosy ary ny vahoaka rehetra nanatona azy ka dia nampianatra azy izy andriamanitra zany reto makafy ny zavatra nataony a fa maninona eny amorony ranomasina ndray koa zany a eto moa ranomasina resasika vandray ma jesosy makafy makany anefitra koa agny-pianim-bohatra fa eto a misy tetiteny na eny amorony ranomasina indray io zany sy pakeny izy zany fa inona ndray arany zany a ny fahasarana entiny zany makeny amorony ranomasina zany hoe zany manady ady zany fa ny fanadidina no razaiko aminareo hoe l'air marin ony a est chargé d'ions négatifs. Ceci aide à améliorer la capacité de nos poumons à absorber l'oxygène, renforçant ainsi notre système immunitaire et favorisant la détente et le ressourcement. Un grand bol d'air lors d'une balade sur le littoral est donc tout bénéfique à notre santé. Already one and a half na dolo na yan amin'ny été fa tombony lehibe ho asika zany a mafata zavatra dia antanitsika fanahy masina fa moana inona natonga ny Jesosy falifaly koa zany namorona masina fa io zany a iainantsika io saika aloha fa misy ty afaka mandeha maraina ny diverina riva le makany orona masina reny a fa magaga tena mahatoro be anao zany rehefa mahazo rivotra masina sady manina be ny kolera bleu ny mitondra détente ho an'ny olona mahita zay no tonga ny tenany zareo ty aveleo mba ho le fond d'écran io zany mba hoe aloha fa misy fary profil amin'ny pasteur riza sy pasteur laza zay ohatra namorona masina mipetraka eo amin'ny hoe tena milay be hoe tena misy fiainana makafy anao zany dia zay no tonga Jesosy ianao fa dia lay makafy dia ary hita koa zay ampianarinao rehefa mivavaka dia mikipy satria za makafy zany ange tena dia mikipy anao zany raha makafy koa za sisy makafy mididina akafisiko be deridery be anao zany fa hoe makafy fa hoe makafy
mankafino zany tena ohatran'le teo hoe mamiara mandia dia raisaka bina tena mankafino zany hoe mandisilo jesosy le na zany za zany nasika hoe jesosy fitiavako an'izany taloha tamin'ny andronay mbola misy ny silo dia ohatra hoe mankafino fa zao a jesosy tena asika sanao misy ty tena tena oreto a andriamanitra ary mety tamin'ny vao namorona ny tany sy lanitra dia misy an'izay ary dia hitany fa tsara izany za aloha reto dia akafizy za zany a teneniko amin'ny paster Daniel koa mifakafizy tena malahelo misy rehefa safaka makety reny fa hoe miasa fa mahita asika sararay avy zany a ho anahy manokana tena privilège lehibe ho anahy satria afaka maneho fitiavana maximum sy misy retenu misy rehefa miaraka amin'isika sisy hoe matahotra hoe misy eritreritra hafa raha anao kalay anazy na hoe misy féminisme andeha rehefa aveo dia tena fino mafy be mihitsy ao atao amin'ny fiangonanay tao say hoe naninona nahazo anazy dia tena hoe fifankatiavana mafana bay zany ny fianasikety dia isika sary fa mifaraka kely indrindra ny fidin'andriamanitra rehefa any amin'ny koritanina voalohany any zay toko fa vita amboroboro fa ny adala amin'izao tontolo zao izy no fidin'andriamanitra mpamenatra ny endra ary ny malemy amin'izao tontolo zao no fidin'andriamanitra amenatra mahery kely anke zany zay revana microscope anie zany plancton zany le olona zavatra sy hitanao zany hoe ry sisy mahita arovan'andriamanitra any mba hasoanasy anao zany mbola resaka anaty rano zany aty ivelany aty fa sy asika sony fa mba tonga asika rehefa mifomaraina hoe jesosy sotra jesosy fa io tenenay ny ampiambonina isaka mirava io hoe fahasoavan'andriamanitra matoza ho anahy io sy fa ny fahasoavan'andriamanitra matoza ho asika io fiainasika isan'andro jesosy sotra jesosy any menao an'reto tapoao ato reto tena fiainana no menao miaraka amin'izy ireo koa tena fiainana jesosy tsy takatry izay ny fotoananao anay sararay rehefa tonga tetya tany jesosy be dia be ny fahagaganana nataony tany amin'ny ranomasina teneny misy teny misy raha hoe ary natahotra indrindra izy ireo any amin'ny marika toko fahefatra any zay andiny faraika bifapolo mpianatra io ary natahotra indrindra izy ireo izy ka nresaka hoe iza moa ity fa nirivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy satria zavatra rehetra hitasika maso na zay tsy hitasika koa dia foron'andriamanitra zany ananany fahefana dia isika sanao mety misy fotoana hoe marary misy fotoana mana problema misy toto etoa fa reny zany tsisy lehibe loatra n'andriamanitra dia aoko isika atoky an'andriamanitra fa tsy zavatra zay soan'andriamanitra amboarina zany fa izy mahalala ny hevitra hiverina asika sanao ary le fiainana ny teneny to ary ny tenen'le vato izy ohatra no rasy be ty raha vao miova eo fa no mpesorotindra nday dia rehefa eo mpahitana hitezan'andriamanitra anazy zany satria za be logika loatra dia indraindray aika izy ty ay izy ty kay efa misy planin'andriamanitra ho anin'inday raha nataon'andriamanitra important fetsiny ranomasina eo amin'ny fiainao na le mandeha ny vatanao sy mifananao rehefa miroboka ao anaty ranomasina koa ianao anton'io mifanahy masina nge zany dia hovaliana asika rehefa ny an-trano any nany fa sy mitovy amin'ny rano rehetra ny ranomasina
manosika anao indray miakatra efa nazavaiko teo tsy indrem-pandeha hoe mer morte dia plus masina le rano plus manompo sampy dia hoe tena aoany jesosy azany ianao fa maninona mbola karasoka foana ny loko raha vao misy problema nefa sika sy ianao cellule familiara tokony hafantatra l'identité sika ao amin'i jesosy zany sika fa lehibe zany sika par-rapport zany fa zay osika jesosy jesosy lehilahy sika zay nao fa jesosy reto lehilahy sika sanao fa hain'andriamanio an'ilay olona tia fiainako misy no alefako eny napetraka andriamanitra ao anatiko dia avokako fosiny farany na hoe be vite hoe mampianatra dia tsy maintsy misy nrehetra ha ohatra ny nicodémosy amin'izay kosa ary sika ny tompo misy amin'izay tsy izay ny laran'andriamanitra mitondranany mpianany sady petera hoe ohatra ny nicodémosy lanzalantin sika à partir ny verset 2 sika hoe ohatra fakiko amin'narany zasy miaraka ozy izy simona petera sy tomasy izay atao hoe didimo sy natanaela ilay avy tany kana any galili sy ireo zanaky zebedio ary mpianatra roa rolahy hafa koa simona petera oy simona petera inona tiako tena lava voaraiko zany fa ohatran'ny etian sika ty ohatran'ny tsy maintsy hoe hiverina anarato ihany fa mafy ny fiainana fa za andeha anarato ohatrany hoe fa za zany za no interprétationko ty hoe fa jesosy rehetra sy mafoy tena sy mafoy jesosy dia rehefa ta mafy nahary alina ray manontolo dia sisy nodinay inona ihany ary ty fiainany ty nefa sika ty dia nitondra tika raha hoe mpianatra tena hoe dia iny ka jesosy vananao religieuse izy miarato dia fantasika fa nahazo be dia be tamin'izay dia mahafinaritra ary reny jesosy ary raha reny simona petera fa nitompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany izy fa sy niterakory le trondro be azo hoe io kosa fa mipoaka le dia fa ny tompony nampiazakazaka anazy satria nangetahitahita sika sy anao rehefa andriamanitra miditra ny fiainasika zany tena misy zareo mbola ohatra ny tena sizy misy any ahoana ihany andriamanitra sy mafoy iahoam-pon'andriamanitra sika sy anao ty slogan ty hainareo zay encore chrétienne toko faharoa encore le tout c'est hoe mateny anglais encore tonga dia tadidisika zay fa ao am-pon'andriamanitra ao asika sikasanao an'izy alleluia tsy asa sy malala ny soatra fa mbola zava-dehibe ny mbola ataonao ny fiainasika mankasitraka jesosy dia ianao hitahiry fa momba sikaraka nahitra mankasitraka jesosy Quelle paix dans ce moment. Chantons tous ensemble. Quelle paix dans ce moment. Comme le soleil à l'aurore, Comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation dans ton amour.
Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Amen. J'aimerais bien qu'on affiche le verset 1 roi. Excuse-moi. Merci Père pour ta parole. 1 roi chapitre 6 à partir de verset 11. Amen. J'aimerais prier d'abord. Merci Père. Merci encore pour ce moment que tu es parlé aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de nourrir de ta parole, de la vérité. Depuis l'intercession, depuis le partage. Merci. Et la louange aussi. Ça nourrit notre âme. Merci parce que tu parles à chacun de nous. Merci parce qu'on est rassasié. On veut te connaître, on veut grandir en toi, Seigneur. Merci pour ces personnes qui sont là, Seigneur. S'ils sont tous là parce qu'on a soif. On a soif de ta face. On a soif de ta présence. On a soif de toi. Parce qu'en toi seul qui a la vie éternelle, et la paix, et la joie, comme ce qui était partagé tout à l'heure. Parle encore à nous, Saint-Esprit. On a besoin de toi. Si on va entrer dans la Sainte Seine, c'est pas une routine, c'est pas un rituel religieux, mais c'est un signe, c'est une marque, c'est une alliance. On veut aller en profondeur de la révélation de la Sainte Seine, Seigneur. On veut être en communion avec toi. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Si on va lire sur 1 roi 6 à partir de 11, quand Salomon il a fini de bâtir la maison à Jérusalem, la maison où devrait être un lieu de culte en Israël. Et regardez ce que Dieu a parlé à Salomon. On va lire ensemble. Je veux qu'on lise au nom de Jésus. Il dit, tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël après avoir achevé de bâtir la maison. Salomon, c'est bon, on arrête là. Vous voyez? Dieu n'a pas dit, Salomon, tu as bâti une maison, donc c'est bon. Tout est fait, tu as accompli ta mission sur la terre, c'est bon. Mais le plus important, si on revient sur la verset 12, qu'est-ce qui est dit? Si tu marches selon mes lois et si tu pratiques mes ordonnances. Vous voyez? Si on va aller dans la communion, comme ça on va manger, c'est comment on bâtit notre maison. Parce que nous, on est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est comme la maison de Dieu. Mais c'est pas assez. C'est pas assez de manger et de boire le sang de Jésus. Mais il faut pratiquer la parole.
c'est le plus important de faire la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est rien du tout si on ne pratique pas la parole de Dieu. C'est rien du tout, c'est une vanité. Et Satan peut nous surprendre. Ça peut avoir des miracles. Satan aussi peut faire des miracles. Surtout en ce dernier temps, il y a beaucoup de miracles. Mais ce n'est pas le signe que Dieu est là. Mais si on pratique la parole, c'est le signe qu'on marche selon la volonté de Dieu. Amen. Et c'est quoi la parole de Dieu? Je répète tout le temps, l'amour, le pardon. L'amour et le pardon, c'est le pilier, c'est le fondement de notre croyance en tant que chrétien. Le pardon. Je veux qu'on examine aujourd'hui à chacun de nous ici qui sont présents. Est-ce qu'on a encore quelqu'un qu'on ne veut pas pardonner? Ne soyez pas hypocrite devant Dieu parce qu'il nous voit comme ce qui était partagé tout à l'heure. Dieu voit à l'intérieur de notre cœur. Examinons-nous. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui t'a blessé aujourd'hui que tu ne veux pas pardonner? Je demande aujourd'hui, je vous en supplie, de le libérer dans votre cœur, de prendre une bonne décision, de pardonner cette personne, de les libérer. Parce que tu as été aussi pardonné par Dieu, par le sang de Jésus. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que c'est le pardon, à cause du pardon que Dieu nous a donné. C'est pour ça qu'on fait la Sainte Seine aujourd'hui. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas que tu as fait ça, celui. Il n'y a pas de condition pour prendre la Sainte Seine. Mais si tu es conscient aujourd'hui que tu étais pardonné, tu peux être sur la table avec le Seigneur. Il y a aussi, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, et verset 19. Je veux qu'on lise ensemble aussi. Au nom de Jésus, on va lire ensemble. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation du commandement de Dieu est tout. Vous voyez, c'est comme Paul veut dire, le baptême n'est rien. La Sainte Seine n'est rien, parce que c'est l'alliance. Mais l'observation du commandement de Dieu, c'est tout. Amen. Vous voyez? Parce que, comme Tati Priska tout à l'heure partagé, c'est une alliance. L'alliance, c'est une alliée. Allié, ça veut dire qu'il y a deux positions qui soient alliées, comme les alliés aujourd'hui. L'OTAN, tout ça, ce sont des alliés, des pays qui sont liés. Ils ont conclu des accords. Et nous aussi, on conclut un accord avec Dieu. On est alliés, c'est ça l'alliance. On est alliés avec Dieu. Il y a la part de Dieu, il y a ta part. Dis à ton voisin, il y a la part de Dieu, il y a ta part à moi. La part à moi, c'est de marcher dans la parole de Dieu, dans son amour, dans son pardon. Dis à votre voisin, regardez bien. Ma part, c'est de marcher dans le pardon, dans l'amour, et je ne juge pas, c'est ce qui est parlé. Et je ferme ma bouche à partir de maintenant. D'accord? Ça, c'est notre part. Et la part de Dieu, c'est la bénédiction. La part de Dieu, c'est, il va accomplir toute la promesse. C'est pas la peine d'aller te voir une prophète. C'est pas la peine d'aller voir un serviteur de Dieu. C'est fini tout ça. Dieu veut aller dans une autre dimension. Dieu veut aller que tu accomplis la parole de Dieu et point pas. Il n'y a pas d'autre chose. Mais tu accomplis la parole de Dieu dans l'amour, dans l'obéissance de l'amour, du pardon. C'est tout. C'est tout. Amen. Je veux qu'on soit conscient. Je veux qu'on prenne une décision. Ça, c'est une décision. N'attends pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donne-moi l'amour. Non. Dieu a dit, marchez dans l'amour. L'amour est déjà en toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans les sentiments ou dans l'émotion. Ça, c'est la chair. Même si tu ne sens pas la personne, même si au fond de toi, tu ne le sens pas, marche dans l'amour. Parce que l'amour de Dieu, l'amour agapé, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les émotions, c'est plus.
Il faut affranchir sur l'émotion et les sentiments. Il faut aller au-delà. Suivre Dieu par l'obéissance à Dieu, par l'amour. Amen. Prenons le corps de Jésus. Jésus a dit, celui-là, ma chair et la vraie nourriture. C'est ce que Jésus a dit. Nous, cousistes, 69 filles, on va prendre la chair de Dieu aujourd'hui par le moyen de la Sainte Seine. Ça veut dire qu'on va nourrir, on va appliquer la parole de Dieu. C'est le signe qu'on va faire juste aujourd'hui. Prenons le pain, brise-le, parce que tu as été par ces meurtrissures que tu as guéri. Il t'a donné son corps. La preuve qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime. Il s'est crucifié, il s'est humilié pour toi et pour moi, parce qu'il t'aime. Prenons le corps et prends conscience que Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait d'avant, Dieu regarde là maintenant tout de suite. Il s'en fout de ta vie passée. Regarde David. David a commis le plus grand péché. David a tué quelqu'un, a pris la femme d'un autre, mais il s'est repenti. Après, il s'est repenti pour être conforme, pour marcher par la volonté de Dieu, marcher par la parole de Dieu. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait hier, ou tout à l'heure avant de venir ici, l'essentiel c'est maintenant, tout de suite, prenez une décision. Prenez une décision. Merci Père. Merci. Parce que tu étais mort. L'essentiel c'est tout de suite. On veut prendre une décision de marcher encore avec toi, Seigneur. Tu as pardonné, tu l'as fait il y a 2000 ans passés sur la croix. Prenez le corps de Jésus, mangez et remercie Dieu. Et je proclame en ce moment, c'est le sang de Jésus. Je veux qu'on regarde sur Exode 24, s'il vous plaît. Moi, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est vraiment qu'on ait la révélation de la Sainte Seine. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi seul, au nom de la gloire. On lit ensemble. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, et Nadab, et Abihu, et 70 anciens, 24 à partir de verset 7, excuse-moi, à partir de 27, 7 et 8. 7 et 8, excuse-moi. À partir de 7 et 8. 7. Voilà. Il prit le livre de l'Alliance. Vous voyez comment on fait aujourd'hui. On fait l'alliance avec Dieu par le moyen de la Sainte Seine, de la communion. Il lut en présence du peuple et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang, comme on va prendre le sang aujourd'hui, et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Vous voyez, ça tourne autour de la parole de Dieu. Et il y a plus, ça c'est l'époque de Moïse, mais à notre époque, c'est le sang de l'agneau de Jésus-Christ. Prenez ce sang et prenez la décision de marcher par la parole de Dieu. La parole de Dieu, la loi de Dieu dit, je vous donne un commandement nouveau. On boit ça, on va aimer, s'aimer les uns les autres. Amen. Prenez le sang et pour tout. Merci. Merci pour ce moment. À toi seul, l'honneur, la gloire, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, viens.
soyez ici. Qui a reçu quelque chose aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Clamons fort pour le Seigneur. Avant de finaliser le culte, on va faire un dernier chant. Je vous invite à vous lever dans la présence de Dieu. Profitez de ce dernier moment tous ensemble pour louer le Seigneur. Avec le chant, je louerai son nom. Alléluia. Contre moi n'a aucun effet. Tout arme forgé contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, je louerai son, je louerai son, oui je louerai son. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je louerai son, je louerai son, je louerai. Je suis un conquérant. 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 Né pour influencer. Pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, 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 rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant.
fort pour le Seigneur. Attendons que son serviteur arrive. Zato foana mbola hoeto hoe tsara loatra ilay andriamanitsika fa sy maintsy ho farana asika ny fotoana eto dia mbola mahazo tendray isika avy amin'Andriamanitra manao hoe aroa ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana indro avaoziko ny zavatra rehetra ary koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo ary hoy koa izy tamiko tanteraka ireo izao no alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana izao hanome maimaimpona amin'ny loha ranomaina ho an'izay mangetaheta matoy zasainao tonga teto androany nisy etaeta be dia be ny zavatra tokony atao amin'izany samedi après-midi zany fa tonga teto ianao hitan'Andriamanitra zany alleloia anao zava-mahagaga amin'ny fiainantsika tsiraray avy andray Jesosy tena mbola isokatra isan'andro lay aonasika sokatra masim-panasika isan'andro isan'andro ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra fa mbola anao zavatra mihoatra lavitra ahoana ilay tenitsika teo un courte neuf tanteraka ny fiainantsika nao tsika sy anao izany andritra ny fiainantsika amin'ity taonjobily ity koa raisy ny sodina avy amin'Andriamanitra hitayanao ane Jehovah ka iaro anao ampamirapiratra hitavany aminao ane Jehovah ka amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka ane anao fiadanana fa